Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Ankafaligna mandrikarivo no agnateragna fiarabagna ho anareo jiaby. Aeto ampitandrignesagna ny fandaharagna resadresaka iaragna amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ko dia amezagna anareo ny anty ny toroteny nataony archevêque tamin'ny famangegna pastoraly nataony tamin'igny missionany Amboingy be igny zay amin'ny faritra Sava. Agnisan'ny missiona zay tegna mbola ilagna missiona tokoa raha ny afatry ny archevêque tamin'ny nandalovany tamin'ity faritra ity. Ko dia magnasa anareo hagnaraka ny fampianaragna nataony tamin'ny lamesy famaranagna ny famangegna nataony. Amin'izany andro zany dia nanatona any Jesoa i Jakoba sy Joany zanaka Zebede ka nanao hoe, ry mpampianatro, tianay mba ataonao aminay izay angatainay aminao. Inona hoy izy no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy ireo hoe, oka ny anankiray aminay mba hipetraka eo ankavananao, ary ny anankiray mba ho eo ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Ary hoy Jesoa taminy, sy fantatrareo izay angatainareo. Efa nareo zay niaty fijaliana tahaka ny aretako, na ny roso amin'ny batemy irosoko. Ifanay zany hoy ireo taminy. Fa hoy kosa i Jesoa hoe, raha ny fijaliana iaretako dia iaretanareo tokoa, ary ny batemy irosoko dia irosoanareo tokoa. Fa raha nipetraka eo ankavanako na eo ankavia kosa dia tsy ay ny anome zany fa ho an'izay nanamboarana azy ihany. Nony nandre zany folay dia tezitra tamin'ny Jakoba sy Joany. Fa nantsoiny Jesoa izy rehetra ka nilazany hoe, fantatrareo fa eo amin'ny hafa firenena dia niheverina ho filohany no nazakazaka, ary ny lehibe no miseho ho mpanapatra fahefana. Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany, fa izay teo lehibe indrindra no oka ho mpiasanareo, ary izay teo ambony indrindra eo aminareo no oka ho mpanomponareo rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina, fa mba hanompo ary ahafoy ny ainy ho fanavotana ny be sy ny maro. Izany ary kankalazantsika ny tenin'ny Tompo.
kristianina hafa milazao tamin'ny fanentanana ho asika teo am-piandohana fa anao resaka bebe kokoa mikasika ny fanompoana eglizy velona raha manompo izany eglizy izany. Enisika teo ny evanjely ary azo ampifandraisina amin'ny vakiteny voalohany sy taratasy ny Hebrio amin'ny maha-mpisorombe any Jesoa ry kristianina havana. Enisika teo fa karaha misy politika koa ireo niaraka tamin'ny Jesoa. Misy tady agnano risoriso enisika tsara teo ny zanaky Zebedea, i Jakoba sy Joany nangataka plasy, zay manko mazatra sika, nangataka plasy tamin'ny Jesoa mba ataovy ankavanana ary ataovy ankavia. Zay mahatonga namin'ny volagny hoe kaina nany politika koa ry zalareo zegny. Ary mbola tsy miova ny toetratsika olombelona. Zay anankiray fa ny zavatra tsara ho isiana dia nifandray i Jesoa sy nireo mpianany ka tsisy fisalasalana tamin'ny Joany sy Jakoba. Ary de izay ny zava-dehibe, zay zany ny voalohany aloha hoe nifandray tsara izy reo ary izay koa ny atao hoe mivavaka ho antsika. Eglizy velona raha eglizy mivavaka nifandray tsara tanteraka amin'ny Jesoa, zany hoe i Jesoa eo anivon'ny fiainana ka tsisy fisalasalana koa ny fifandraisana aminy. Fa eto kosa nefa ary izy le lazaiko teo iny ary etsika olombelona ny mitady plasy, mitady voninahitra. Io no mahatonga amin'ny teny matetika hoe naomaly azy ho an'izay mivavaka. Ka nresahako momba ny Abrahama sy tany malemy anorena mpangasy misy lona fa tany lonaka azahoana ny fahasoava. Zany hoe tsy maintsy manao ezaka isika ary de izay no lazainy Jesoa amintsika ary izay ny vola naverimberiko tamintsika tamin'ny teny fanentanana idirasika amin'izao Pentekoty vaovao izao. Inona ary izay? Raha te azy ny toerana fihavanana de hoy Jesoa hoe tsy izao no mamaritra an'izay fa ambarany kosa nefa ny lalana. Izay koa ny ambarany amintsika androany araky ny lazaitsika tamin'ny teny fanokafana teo ary mbola verina eto. Inona izay ry kristianina havana? Fa tsy maintsy misotro ny bately isika. Inona moa ny dikan'izay? Tsy maintsy mahafoy ary zay no mahatonga ny toe-panadiny zay niresahana tamintsika tamin'ny famandina pastoraly. Ary tohizana amizao ary atao mafimafy kokoa amin'ny hoe fanompoana. Izay Jesoa manana ny toetra mahandriamanitra azy izy nefa natao ny tsinitsinina izany mba azahosika ny famonjena. Io no mahatonga milaza amintsika matetika ry kristianina havana. Fa ny Andriamanitsika karan'Andriamanitra lavitra any zegny fa Andriamanitra tonga eo anivosika anompo ary zay fanompoana izay no manandratra asika ka mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra. Ka raha manaraka ny lalan'ny Kristy isika zany hoe kristianina dia io ny lalana famonjena fanompoana. Ary zay fanompoana zay ny voninahitra ohatra hafahafa zany ary izay no mahatonga any Jesoa milaza amin'ny evanjely hoe raha ny am'izao tontolo izao ny manam-pahefana de manao an'izao manao eritretra mamoritra aza manao
manzakazaka sy ny sisa. Zay ny fahefana am'izao tontolo zao. Sy zay ny fahefan'ny Kristy. Ny fahefan'ny Kristy zay tena fahefana de noentiny anopo ary zay ny famonjeny. Ka izay koa faindrindra ho asika mandray ny confirmation. Matetiky aho tamin'ny asika tanora omaly. Tandremo de tandremo ho iaho. Ho voafitaky ny zao tontolo izao isika. Zay ny nanjoany Jakoba sy Joany. Ho tratry ny mena amy ravoravo ka voatariky ny mena izy. Mahaiza ho iaho manavaka ny hors de Paris ny hors de Madagascar. Samy volamena fataoko fa raha misy manolotra anareo kasain'ny safidy sy angala ny hors de Paris fa ny hors de Madagascar ny fantatra sika fa sarobidy. Ka noho izy sarobidy nefa sy moramora ny vidiny zay. Ny hors de Paris misy vidiny fa sy sy lafo. Ka ny fanompona ny fanorenana eglizy velona. Zay manko ny fanorenana ny eglizy velona. Isika manompo ny eglizy sy mandeha ho azy io. Ny fitiavatena sy maintsy avalinany. Zay ny batemy zay. Ary zay no mahatonga anareo tanora moa mahafantatra am'izay. Fa ny olon-dehibe ngamba ny olon-dehibe tsy de mahay loatra. Rehefa tratry ny virus ho iaho ny disque dur. Ino natao? Tsy maintsy formatena ho iny tanora zany hoe diovina misy. Ary zay asan'ny fanahy masina ry kristianina hava. Anana fo vaovao, ka lay fo vaovao madio no ahitasika ny famonjeny satria ao amin'Andriamanitra ny famonjeny. Ka ny formatage arak'ilay teny zay ny fomba fanadiovana azy dia ny fanompona izay. Ka raha maniraka ary ao androany araky ny afatra ny papa avia maniraka anao ao. Zay ny afatra ny papa. Ataoko moa fa manana an'izay taratasy zay Zay ny lohateny zay hoe avia maniraka anao aho. Ka izay afatra ny papa zay no andrahako atsika koa. Ka raha tena izy zany ny fanirana, ny fitoriana ny vaovao mahafaly sy fitadiavana voninahitsy ensika tsara teo fa fanompona. Ary raha manompo isika dia fatara fa miaraka amin'ny Kristy. Na eveka io, na prêtre io, na religiozy io, na laika, raha teo kristianina satria zay ny fototra voalohany, dia izay ny lala-pamonjena, ary zay ny lalana amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Ary zay ny atao hoe missionnaire, missionnaire tahaka ny Kristy. Tokana zany faniriko ry kristianina hava. Tokana ny vavaka ataoko ao aorianan'izao famangina pastoraly, ao mba ho Pentecote koa eto mission, isika tsaraikaraika jiaby samy vonina anompo tahaka ny Kristy. Aoko tanteraky zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Zay ary isoragna nareo naharitra ny tandrigny hatramin'ny farany ho amin'ny magnaraka. Samby tsara tompoko. Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny Radio Fagniry.